manomboka tsy hitanao tsony satria ny fandehananao amin'ny mazava dia midika hoe milomano ao amin'ny sitrapony tanteraka ianao zay dikany le volonté anota ny tsy renao tsony le safidy tia manota hoe ianao misy ny décision nao nandeha anota ny antony dia tsotra ny fahafenon'Andriamanitra ao anatinao dia midika fahafenon'ny herin'Andriamanitra io zay Petera famitoko lohandeha mifatelo ozy izy hoe efa nomeny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra etra momba fiainana sy toe-panaraka an'Andriamanitra dikan'izay le toe-panaraka an'Andriamanitra tsy zavatra ndolehanao ananana fa zavatra miasa ao anatinao dia zao rehefa mandeha ao mazava amin'izay no satria no azavain'Andriamanitra ny sokafan'Andriamanitra ny sainao alala ny hoarena zava-miafina rehetra miombona amin'Andriamanitra ianao manana firaisana itanao zay le communion manana firaisana amin'Andriamanitra ianao zavatra mitranga rehefa avy eo manomboka miaina ianao sy mandeha ao amin'ny tontolo tsy manana fahatsapanota satria le décision sy nefa nampahakevitra anota mihitsy tsy misy tsony tsy mahay manota ianao nefa zany tsy midika hoe tsy mananota ianao misy ny atao hoe hotatsina fa reny hotatsina reny zany tonga dia miasa ho azy fotsiny raha Jesosy manadio an'ireny satria tsy manam-potoana tsy ianao ohatra hoe karazana hoe itenena amin'Andriamanitra hoe diso satria ny zavatra nataoko ianao tsy maintsy nanao programme avy aminao manokana hoe volonténao ny andeha anota atsaka tsara ny tanazany fa le fiaina fiany fahazavana ny fanamasina mamenanao ny herin'Andriamanitra mamenanao mandeha anao amin'le hitsi-posy fitiavana ny fanaraka amin'ny sitrapony tsy renao tsony hoe tsy renao tsony zany hoe misy herinao na sainao mitondra anao fa izy no tantanao ndrasa hoe azavainy kely zay resaka zay jereo jona voalohany toko faharoa andimy fahaefatra jona voalohany toko faharoa andimy fahaefatra zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandaika ary marina tsy ao aminy hitanareo izy ny antony ro karazanota tsy narehetra dia voadio andrany Jesosy avokoa na dia tsy fantatrao azy zay mahatonga ny Davida miteny ozy izy Davida mpanao salama ao salama faharoa mitenimpolo andiny voalohany hatramin'ny andiny faharoa zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy salama faharoa mitenimpolo andiny voalohany hatramin'ny andiny faharoa ozy izy hoe sambatra ny olona zay voavela ny heliny sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova elo ka tsy misy fitaka ny fanahy hitanareo hitan'Andriamanitra fa tsisy fitaka ao aminy hitan'ny tompo zany zay fahamarinan'izay dia sambatra ny olona zay voavela elo miaina ao anatin'ny fahafahana tanteraka ka ny fahaveloma amin'ny fiainan'Andriamanitra manak'izay natao dia tonga anao hiaina mitovy amin'ny fiainan'Andriamanitra hita maso le Andriamanitra tsy hita maso lasa tarafiny eo aminao le izy ahoana moa raha ianao no mahita an'i Jesosy teto ambonin'ny tany sy ny fiainan Jesosy teto ambonin'ny tany dia mahita azy ianao niaraka tamin'ireo apôstôly be dia be zay nandeha teny ambony rano izy tao anaty samy dia natao mpiano mampontoy io akatena mandeha ambony rano zay Jesosy dia misy izy Petera raha ianao marina io atsovy araka ianao dia Jesosy avia dia ty Petera koa dia nandeha teny ambony rano ohatran'i Jesosy hitanareo Jesosy zany tena te hiteny hoe io fiainana nanako ne afaka anananareo io e ary io zavatra hitanareo ataoko afaka no ataoko amin'ny anananareo koa io ataovana tsara tanazay mianto za zany tia pita zavatra amintsika no anariva hoe ny olona rehetra raha normalna zany fiainana misy vesatra dia tsy natao andeha ny ambony rano fa Jesosy niavaka fa maninona izy niavaka donto ny fahafinony teny sy ny fahefana avy any amin'ny raina misaina miavaka izy manana fijery miavaka izy ary izy dia miantso antsika ho ampidingana mitovy amin'izay nananana Petera no izay fa ianao manaraka halleluja io zany raha tsy ekenao zay dia tsy tranga aminao zay fa izy mila manomateny ianao mangatraka amin'Andriamanitra ao anatiny ray manontolo ao mba hatonga anao ho lehilahy sy vehivavy tena feno herin'Andriamanitra ary matsafatena fafenozany zany Petera tsy nino izy fa raha izy marina dia izy Petera hoe avy anao akeny aminao a dia izy Jesosy hoe avieny Petera nandeha teny ambony rano tahaka azy rehefa nanantona azy mety le izy ka le izy hoe mety amin'ny rehetra rehefa mety amin'ny anankiray zay le dinga mifatakarina raha-pahamarina ny teny tompony anantsika afaka nitranga amin'ny rehetra ozy izy Jesosy hoe avy fotsiny na ny apôstôly rehetra tao anaty sambokely raha tonga dia lasa nanam-pahasahina nanosina anao mpaniaraka amin'ny Petera vao nety hoe zako tonga dia mety tsaka mitanaziky fa problema zalahy tsy azo azofantiny hitany hoe Jesosy manangana maty Jesosy mampahiratra ny zany Petera efa hitako nandeha iny maninona koa za raha mandeha fantatra fa tsy ho faty zany raha mbola eo izy
hitanao amin'izany izy zay le fahatsarana tokony ananana ny fahatsarana tokony ananao dia miankina amin'ny fahatsapanao ao anaty sur ianao fa tsy hitany masonao izy fa eo izy misoporte anao hitanao zay le tiany Jesosy tsoahana amin'izay Tomasy Tomasy teo tamin'ny Jesosy tonga fa ozy Jesosy hoe dia ozy izy Tomasy hoe zany hoe tsy mino an'izany izy ny apôstôly ndraika natena izay nahita teo izy vo eo tsy hodranonay teo hoe fiadanina ho anareo pete i Tomasy tsy teo anaty fivoriana ary zay maratsy an'ilay olona tara fivoriana tara vaky-pahagagana nay dia Jesosy zany amin'io avalona amin'io zany enony Jesosy teo anatin'ny varoaro dolo ny tabataban'izy rehetra Tomasy tena tena zaza ampiresahana amin'izany aizakory zay eo tampotampoka eo amin'izay a zoro amin'izay Jesosy fiadanina manao tonga dia teo voany izy rehetra hoay io amin'izay izy dia izy tamin'ny Tomasy tsy mbola resaresaka tonga dia natsony Tomasy avity ianao tsapontana ohatrany hoe teo zany izy na ianao amin'ny Tomasy fa tsy hitan'ny Tomasy fotsiny hitanao amin'izay tiako tenenina sambatra ozy izy zay tsy mahita nefa mino zany hoe le fahasambarana ananantsika mihoatra noho ny olona niaraka tamin'i Jesosy azontsika isotrahana taon'ny Roxy Antaninarenina satria tsika nahazo teny bika sampahasambarana fa tsy ny apôstôly tsy maheteny sambatra ozy izy zay tsy mahita tsika tsy mahita azy eto izy fa mino ny fonotsika dia mahafantatra fa tsika tsy rery eto fa miaraka amintsika izy am'le fanona hoe ahoana Petera ny tenany hoe avy izy izy raha ianao tokoa Jesosy izy io dia antsoe aho eny aminao fa Jesosy hoe oke avy dia nandeha Petera dia nandeha teny ambony rano dia Petera koa zany hoe tsy ira fandraisana sy ny teny hoe efa ny tena Jesosy eo matoto dia Petera koa nandeha teny ambony rano dia tsy teny tsony hoe matoto koa Petera satria tao amin'ny voaka ny lakana nandeha nakany dia niara-velona izy mianaka nakao anaty lakana raha ny tena marina zany fomba ny mandeha lakana manetry tena izy fa ny lakana sy ny lalana afaka manivaka izy tena azao zany fisainan'i Jesosy zany napiavaka an'i Jesosy zany napiavaka an'i Jesosy reny teo tendrombohitra hoe ity zanako nalatra sitrako izy noho inoy tonga dia draikitra tao am-pon'i Jesosy zay teny zay hoe zavatra rehetra miaino azy zavatra rehetra manaky azy dia io fahefana io meny antsika dia ozy izy omekonareo ozy izy niery sy fahefana anitsaka mianarana mba mainty mba nieretina na fahavalo dia za Jesosy no tena nareo tsy ampaninanareo zany zany teny zany no azo avy amin'ny raiky afoka hoana tsy lelelaralito miracle tsy marety izy mihitsy no miteny fa tsy hoe tsika mba teo zany alleluia alleluia ka ny olona dia miaina amin'ny fahalalana voaraity ny olona anankiray dia tsy ohatra ny fahalalana sy ny fahatakana zay ananana izy betsaka ny olombelona voafetra ny siansy fahalalana azy avy amin'ny saina maha-olombelona miainga avy amin'ny lojika ny tady rehefa mandeha zany dia tsy maintsy misy pesantera dia ianao zany tsy afaka mitsingevana ohatra ny amin'ny volana fa miazona anao io fa ny zavatra mahagaga dia zao ny lalàna ny gravité tsy mahazo manao tsony fa lasa mitsingevaevy ianao raha ohatra dia fahagagana nefa rehefa eny amin'ny volana indray raha mandeha anao fa tsy mitsingevaevy eny amin'ny volana zany anao dia fahagagana indray kenao hoe tsy lalàna mitsy tsony no fenao zay no mahatonga amin'ny teny androany aza manaraka bokony ao anaty aretina fa mifahefana momban'ny aretina efa ao anatina io tsisy resaka hoe ataontsika mba hanao an'izao lasa misairan'ity tanyity tsika fa mifahefana efa ao anatinao anano le saina nananan'i Jesosy zay mahatonga ao Paoly ny teny izy amony nampiantin'Andriamanitra izy nanaovany asa famorona sy zatra tsisy le fa mifanatao anatiny any ary saina zaho izy Paoly manana sainy kristiany kontena voalohany faharoany ny fena mety folo zaho sy manana sainy Jesosy dia zerenao hoe fiainan'ny Paoly sainan'i Jesosy tsy mipanika ao anaty ady na hitanao na opozina mafaty ao anatina sekoly vitsivitsy ary mezany fotsiny ianao mbola olona vao manafy kely dia fa eo ianao miandrana hoe ho lasa tsy mila rehetra tena mbola
lavitra be an Jérusalem zany fonofisaina zao tadio ianao olona tsara ianao misy herin'Andriamanitra ao anatinao ianao mampipanika amin'ny tontolo rehetra zay lalovanao satria misy fahefan'Andriamanitra velona ao anatinao zao fotsiny misy secret atonga an'le fahafenona ho tsapanao amin'izay zaraiko le izy alleluia alleluia ny teknôlôzia lalàna rehetra ny fiaintany dia voafehan'ny siansa daholo Andriamanitra te hitondra antsika amin'ny fahalalana ambony lavitra ny siansa ara-baiboly io le fahefana sy fahalalana Kristy mifototra amina révélation na fanambarana omeny fahamarina avy eo amin'ny teny le izy fa tsy avy amin'ny saina maha-olona arakaraka ny fahalalana azonao ao amin'ny teny no hitanian'ny fanamasinana anao ahatonga anao aseho amin'izany ianao zany mila olona anankiray tonga olony fahalalana mila tovy toetra amin'le fahalalana zany hoe vita ny fanamasina na mbola volanao tanteraka olona lavitra ny fanahina olona tafatoetra ho Kristy velona miaraka amin'izany mahatonga Jesosy nanaitra antsika mba hifilitra sy hampitoetra sy hijono tanteraka ao amin'ny teny no mandrakariva zavatra nataony Jesosy iny dia tsy tranga eo amin'ny fiainantsika misy ny fahaizantsika mamerina zay zavatra nataony ngamba tsy hoe manao kadevoly hoe miarana na Jesosy hainy zany Jesosy nanaitra ny kontao za koa mavita tonga dia mandefa ianao fotsiny miletika le izy hoe hitanao nataony Jesosy dia ikoanao pare misy secret ao Jesosy misy secret zay mazava-miafina azy ale zava-miafina rehefa aseho tsy mitovy amin'ny olona normal ntsony ianao satria olona zava-miafina efa avy zay tsy mitovy amin'ny olona normal ntsony Jesosy teny zay mino aho eo amin'izay le izy fa manoko hiteny secret anankiray izy zay mino aho izy izy miasa ataoko nataony keo ahoana moa zany atao hoe olona mino an Jesosy zany dao hivenantsika kely ny fitiavana agape teo Leviticus 19-18 laza hoe tiavana manao tahaka ny tenanao Jaune 13-34 fankatiavana anao tahaka ny tiavako anareo Jesosy tsy nanankana ny fitiavanao sy ny fahaizanao amin'ity tahaka miainga avy amin'ny fitiavanao ny tenanao satria amin'izao fotoana izao misy olona efa mavita mamono olona mamono tena dikan'izay raha mavita mamono tena izy raha tiavana tenanao tiavana manao tahaka ny tenanao ianao raha vitanao mamono azy kany avy tsy vitanao mamono azy zay mavita mamono tena dia mavita mamono olona tsy mety so tsy any olona tsony metrahana an'le fatra fosy izy tiavana fankatiavana tahaka ny tiavako anareo eo le agape ny miditra le agape ny tiavana atsika ny timba hifankatiavantsika io le dingan'ny fitiavana mamela mandrakariva mamela heloka mity na dia ny fahavaliny azy jereo fa na zay nandefina azy azy na velanyeloka secret